fa tiana iatrano moa ny mampatsiahanao hoe tsy hampamaranana ny vaovao ny amin'ny fivoahan'ny gazety izay efa nazatra anao nanome soatra ny hatramin'izay dia ny gazety soa izany noho ny mahandro fetin'ny Pasika n'izao fotoana izao dia ny fankalazana ny fetin'ny Pasika indrindra moa no isongadina ao anatin'ny gazety soa laharana fa 720 izay voaka rahampitso ho hitanao anatin'izany ihany koa moa ny pejy rofo natokana ho an'ny gazety Valy ny anjinjin'ireo lohateny isongadina rahampitso ary. And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, zipo, patalona, lobaka, akanjo manara-batana, mampiaingo. Izany indray ny lamaody eto misoa amintsika amin'izao fanomanana ny fetin'ny Pasika izao. Efa miresaka ny hatsarambika ihany koa dia asiteny manokana atao anatin'ity laharana ny hatsaran'ny endrika amin'ny alalan'ny torohevitra maro samihafa ikajiana izany toy ny fikolokoloana ny hoditra, ny taovolo, ny tava, ny nify sy ny sisa. Ao koa ny tetika hafakely eto makahiny vatana. Ny sehatra ny fanabeazana indray dia hitondra ny soa ny torolalana ikajiana amin'ny fitadidiana indrindra ho an'ireo mpianatra na lafanadinana. Koa satria voakandro vitsivitsy monja amelon'ny Pasika ny gazety soa dia mitondra fiarabana sy firariantsoa ho an'ny mpamaky rehetra sady mamasoa ao anatin'ny PNP ho an'izany fetin'ny Pasika izany. Toy ny mahazatra moa dia ireo vaovao mahaliana maro maneran-tany no taterina ao amin'ny pejy 7 ny soa. Momba ny firaisana ranofo aloha loatra kosa no anompanany soa ny pejy 5 amin'ity indray mitoraka ity ka hitondra ny famelabelarana ara-pahasalamana sy ara-panabeazana ho ampifankatia sy ny mpivady. Toy ny mahazatra isaky ny alakamisy faranvolana moa dia atolotry ny gazety soa anao indray rahampitso ny pejy 2 natokana ho an'ny gazety Valy ka mifitsingerenan'ny 7 martsa 1770 kosa no asongadin'ny Valy ao amin'izany. Sehivina fa ny soa laharana fa 770 indray no voaka manomboka rahampitso alakamisy maraina. Averina fezina antsika vetivety ary ny vaovao isany nisongadina tamin'izao alina izao melohan'ny isarahantsika etona ny aona tamin'ny ambasadorny Danemark sy ambasadorny Malta tetsy amin'ny lapampanjakana tetsy Avolofo ny filohan'ny tetezamita tamin'ity androany ity. Tompon'andraikitra 3 eo anivon'ny ratsamangaka ny senita no voatery natsahatra tamin'ny asany araky ny fanambarana ofisialy navoaka n'ity komisiona ity nisokatra nanomboka tamin'ity androany ity ary mbola itoy rahampitso kosa ny hetsika journée pour l'emploi et la formation izay tanterana etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina. Tomboko lasy tomboko vavy isaona ny anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany mbola manome fotoana anao rahampitso amin'ny valoratra ny tenako mametraka ny vilomo mandrapitafa indray.